ny tenin'andriamanitra solika vitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Dia falindray miarabantsika havana rehetra mpiaino sy mpanaraka ity fandarana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza eto amin'ny radio teny fiainana. Ny lohahevi-dehibe nomena mombanjintsika mandritra ity herinandro vaovao ity dia ny hoe amin'ny anaran'ny tompo fantaro Andriamanitrao, fantaro Andriamanitrao. Ary dia zany koa no natolotra ho velarintsika vetivety amin'ity andro ity ka andraisantsika ny afatry ny mpanao salamo manao hoe andramo fa tsara Jehova. Salamo faefatra amby telopolo ny tapany voalohany amin'ny andininy fahavalo. Marina sy tsindrina avy hatrany fa ny lohahevitra dia tsy hoe fantaro Andriamanitra. Mety anaovan'ny sasany ady hevitra tsy hitalany ary tsy dia misy vokiny zany. Fa hoe fantaro Andriamanitrao. Zay tsy inona fa fitaomana asy ianao hitady azy sy hahita azy ary indrindra halala azy mivantana sy manokana ka ho afaka hiteny tahaka ny Tomasy mpianatry ny tompo manao hoe tompoko sy Andriamanitro amin'ny janona toko fa 20:20 zany. Fa efa tonga tety amintsika tokoa Jesosy ary amin'ny alalan'ny teniny velona sy mahery dia mbola tonga mamangy antsika izy. Fa ny fandrenesana ny hoe fantaro Andriamanitrao dia tsy ambambana fa to masadakitra ihany tokoa. Nahoana ho ianao? Satria izany dia mampanontany hoe Andriamanitra inonao sy ivavahanao ve dia tsy fantatra ao akory. Fa raha ny tokony mizy moa ve tsy izay fantatra no ivavahana sy hanankinana ny fiainana, fa tsy izay tsy fantatra. Ny fikendren'ny tompo antsika dia ny mba hahalalantsika tsara izay ino antsika sy ivavahantsika. Koa dia mino aho satria fantatro izay inoko. Araka ny tenin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Timoty faharoa toko 1:12. Fa tsy hoe mino sy mivavaka aho satria izay mianakavy dia mpivavaka hatramin'ny razambenay, na koa taranaka mpanompon'Andriamanitra, na koa mba ho hitan'ny mpiarahamonina fa mpivavaka tsara, na koa makany am-piangonana satria mahafinaritra ny miaino irany sy ny sisa sy ny sisa. Mazava ny fanambaran'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana resaka taminy manao hoe raha vehivavy mino ahy fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no ivavahanareo amin'ny iray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny iray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa ny ray koa mitady ny mpivavaka amin'ny ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny teny eo amin'ny filazantsara ny Jaona toko 4:1-20 ka hatramin'ny 4:20 izany. Mba araka izany fa ny finoana sy ny fivavahana izay tsy miorina amin'ny fahalalana marina
izay inoana sy ivavahana no atao hoe finoa no ampona. Tsy hoe mikasika izay zavatra inoana sy ivavahana ihany zany atao hoe finonom-pona na hoe minomino foana zany revako, toy ny hoe minony tapakazo atao anaty poketra na afenina any ambanin'ny paosy fa afaka hitasiaro anao izy, na koa hoe mivavaka amin'ny sampomona toy ny vato sy ny zavatra voasokotra, omena maso kanefa tsy mahita sina vavaka tsy miteny anamboarana sofina tsy mandre. Ireny dia efa foana raha teo, zany hoe tsy manana hery na fahefana hamonjy fa ny olona ihany no mety hevitra izany. Ary raha sanatria azaka misy milaza azo masina reny zava-pony reny na manakasiny ireny, zany hoe manan-kery, de mazava fa ny hery avy amin'ny maizina de ny devoly no mety nampitoerina ao aminy na miasa amin'ny alalany ary misoloky ny toerana. Ary dia izay no andringana an' Jesosy azy, satria mamitaka no mangalatra ary manimba, izay no ataony amin'ny olona. Dia mazava ny antony ampandoroantsika azy amin'ny afo ao amin'ny anaran'i Jesosy izay tompo-pahefana sady Andriamanitra tokana izay hany tokony inon'ny olona. Ary dia fomba hitsy zany hatramin'ny nahavelomandreo ray aman-dreny tobo lehibe amin'ny fifoazam-panahy zany, ary mandraka ankehitriny dia eo amin'ny tobo-masina no hanaovana toy hoe fandoroana ny sampy mona, na mikaikaika toninona ary izy dia mona. Ary dia io no nahatonga an' Jesosy izahan-toetra, nefa koa hitarika ireo mpianany ho amin'ny fahalalana tsara azo tompo, fa nisy tokoa ny tsy fahalalana izy ireo an' Jesosy. Ary dia niseho miariary zany tsy fahalalana an' Jesosy zany, raha niteny tamin'izy ireo ny tompo ka nanao hoe fantatrareo ny lalana ho any amin'izay alehako. Valian'ny Tomasy izy manao hoe tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ka ataonay ahoana ny fahafantarana ny lalana? Ary dia hoy Jesosy taminy, raha nafantatra ianareo dia ho nahafantatra ny raiky koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Jaona 4:15-17 fa misy filazana tokoa ao amin'ny filazantsarany Jaona hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Tsy inona io tsy fahafantarany an' Jesosy, izay tiany Jesosy ampahafantarana azy io, fa ny maha-Andriamanitra azy dia ny firaisany amin'ny ray. Ary dia toraka izany koa ny nahazo an'ny Filipo, mpianatra ny tompo naman'ny Tomasy, araka ny voasoratra hoe ny anaran'ny tompo hoy Filipo tamin'ny Jesosy zany, tompoko, haseho ianay ny ray dia ho ampy anay izany. Hoy Jesosy taminy, zay elizay no efa nitoeraka teto aminareo ka tsy mbola fantatrao ihany ava ry Filipo. Izay nahita ahy dia nahita ny ray, ka ahoana no anaovanareo hoe haseho anay ny ray? Tsy mino vahy ianao, fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray atoko amiko. Ny teny zay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko zany lazaiko zany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Mino ahy fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko, fa raha tsy izany dia mino ahy noho ny asa ihany aza. Filazan'ny tsara ny Jaona 4:15-9 ka hatramin'ny 1:20. Ary dia ny fahatsapana, ny tsy fahatanterahany to mpianatra zany sy ny tsy fampiniry ny fahalalan'ny tompo zay efa nifidy azy ary arahany. Dia izany mbola nampiteny tokoa ireo mpianatra hanao hoe tamin'i Jesosy no ny angavy, tompo ampitomboy ny finoanay. Araka ny liko 7:15 zany. Dia antony zavatra zay tena mampisaintsainantsika indrindra zany. Rehefa zay, inona ary ny fampianarana azontsika tsy hoaina? Araka izany dia mitandrina ny olom-bo fidin'Andriamanitra sy izay rehetra nandre ny antsony tompo ka nanaraka azy sy manompo azy, mba tsy ho variana na hatoko tena, fa rehefa hoe voantso izy na koa manao ny asan'Andriamanitra na inona mety ataony amin'izany asan'Andriamanitra zany, dia everiny fa ampiorina ny finoany sy hamarina azy io mason'Andriamanitra zany, ary dia hanana ny antoka fa ho lavorary tsy misy koianina ny fiainam-panahiny, na koa misy madilana ho tenitenina sy bango ho fenoina ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Ny antom-piheverana toy ireny
no ararotiny devoly fa avalo ny finoana hamelezana ny olon'Andriamanitra. Ary dia io no mahatonga ny Paoly hanafatra sy ampitandrina andra Korintianina manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao ho lavo. Korintianina voalohany zany 10:12. Ary dia eo teo koa ny fanajambana ny masom-panahy maro izay mety angetaeta ny famonjen'Andriamanitra sy andray ny vatsim-panahy avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Fakam-panahy ianina amin'ny fanarahana fombafomba mpivavahana izay iveriny fahavonjy azy. Mazava indrindra ny teny Jesosy ny amin'izy ireo manao hoe koa foana ny ivavahan'ireo amiko izy raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Mateo 5:17 zany manondro indrindra reo fariseo sy mpanoratra. Arak'izay revako fantaro Andriamanitrao. Fantaro Andriamanitrao fa tsy hoe Andriamanitra fotsiny isika. Fa tamin'ity andro ty dia fantaro Andriamanitrao ary dia andramoka izao fa tsara Jehova ary sambatra izay olona mialoko aminy. Ny mpanao salamo ao amin'ny 4:9 fa ao amin'ny Tompo zany ny fahatanterahana sy ny fahatsarana rehetra. Ary ao amin'ny indrindra no misy ny tokom-pamonjena tsy mamitaka. Ao amin'ity fiainan'ity zany na ao amin'ny ho avy dia fiainana mandraka izay fa santaritsika sady rehefa nandray tokoa ho an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy antsika isika. Dia hoy Jesosy, ary zao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina manondro ny ray io sy Jesosy Kristy zay fa nirahinao. Raha ny tsara araka ny Jaona 7:7 koa dia fantaro Andriamanitra. Andeha ho fesintsika izao tari-pampianarana ho fandiniana sy fandalinana ary fanorenana ny finoantsika izao. Fantaro Andriamanitrao. Nahoana? Satria manaiky ny ho fantarina tokoa izy. Ary fantaro fa tsara ny Tompo. Dia araka nambara tamintsika teo, zay hita ao amin'ny vaky teny 2 amin'ny Perikiopa, Salamo 4:9-15. Araka izany, ny vaky teny voalohany amin'ny Perikiopa tsika ny Marka 7:1-7. Dia milaza indrindra fa Andriamanitra dia manaiky ny haneo ny fahefany, hanafaka ny olona amin'ny rofy izay tsy mety sitrana. Eto dia nanafan'ilay lela marenina sady raikidela, zavatra tsy hain'ny olona izany. Ka tantara azo hitarafana indrindra ny asa fanavotana ny mpanota amin'ny fahontany zany, aretina tsy sitran'ny olombelona. Fa izy Tompo dia Jesosy Kristy, ilay maty ho azy ho antsika no mahavita zany fanavotana zay manafaka amin'ny ota izany. Fantaro Andriamanitrao. Fa manaiky tokoa izy ny haneo ny fahefany, hanafaka ny olona amin'ny rofy rehetra zay tsy mety sitrana. Raha misy mahatsiaro fa mety maningotra azy riavana ny eritreriny sy miampanga azy ny fony noho ny fahadisoany tamin'ny fiheverana na tamin'ny teny na tamin'ny asa izay mety natao, ary mbola tsy nahafantatra marina ny Tompo sy ny hevitry ny fikasany amin'ny famonjeny, dia tsy manilika ianao akory Jesosy sanatria. Fa mbola amin'ny taona manao hoe mankanesa ty amiko ary mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po aho, dia hita fitsarana ho an'ny fanahynareo ianareo. Mateo 5:17-20 zany. Zany dia fihavanana sy firaisapo ary fiombonana antoka zay ataon'Andriamanitra amin'izay rehetra mitady azy ary mandray ny famonjeny manaiky azy ho tompo sy mpamonjy. Ary dia hoy ny toky lehibe zay omeny fa tsy afoina asaraka izy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko ho anareo, ho voninahitr' Andriamanitra.
amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.